Ty misy raha ambarako anareo. Indray andro sy manam-bola iaho ary sahirana tamin'ny fikarakarana fanambadiana tamin'izany fotoana izany. Dia nisy vola eo amin'ny 7,000 tao anatin'ny telefonako, nalaiko tany amin'ny cash point. Rehefa nalaiko tany amin'ny cash point le vola dia zao sy le 7,000 nomeny mpanao cash point fa vola 9 SB zao. Dia zao nieritseritsy aho hoe fanomeza avy amin'Andriamanitra ity vola be ity. Ferinesan'Andriamanitra iaho. Tamin'izany fotoana izany dia natahotra aho na dia nitondra an'ilay volana amin'ny tokantrano satria ataoko hoe ilay tompon'ny cash point no tonga any an-trano. Rehefa tonga tany amin'ny seminary aho nianatra pastora, dia indray andro nisy pastora anankiray mpampianatra anay nisy nangalatry ny akoho. Dia zao zava-misy nalahelo be ty pastera ty, dia zahay nampahery azy teo. Rehefa niala zahay dia zao nisy fanahy masina niteny tamin'ny pastera hoe marary izy io raha aminao, hadinonao ianao mangalatry akohon'olo isan'andro tany Fort Dauphin. Nieritseritsy aho tamin'izay fotoana izay rehefa tonga mpampianatra ny tantara hoe io zavatra nataonao sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra io hibebao malaky fa hanadinan'Andriamanitra anao. Nanontaniako ry havana agnanaha hoe ahoana ny zavatra natao. Dia hoy pastera, mpangalatry ianao Mandimby satria manararaotra ny fahasairana ny rangahy eo. Dia zao mifona avereno io volan'olo io. Dia zao zava-misy sy nanam-bola amerenana an'izany aho fa nangataka famelan-keloka tamin'ilay tompon'ny cash point dia navela ny meloko. Io ry havana nitakian'i Jesosy amintsika. Dia nangatanao famelan-keloka raha misy zavatra diso amin'ataony. Hitanao ry ano, raha fombasika malagasy, raha misy volan'olo mihoatry tonga aty amin'ny telefoninao dia avereno fa sy mahasoa anao io. Indrindra rehefa mividy zavatra any asena ianao ka mihoatry ny vola izay hoentinao dia avereno fa sy asoanao, fa sy anao io, sy anao io, ka avereno fa sy mahasoa anao io. Bebao malaky fa sahitanao any Jesosy zany rehetra zany. Ho adino zay ry havako fa tianao Jesosy.